Volleyball efa anatin'ny fanomanantena tanteraka ihany koa ny ekipa amin'ny gendarmerie nationale izay hiatrika ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka izany ka any Tunisie no tanterahana ity fanonanana ity ny 17 ka hatramin'ny 17 ny volana marsa ho avy izao efa anatin'ny tiondanana farany ny fanonanantena ny ekipa ny GNVB amin'izao fotoana izao. Ny 17 ka hatramin'ny 17 marsa ho avy izao no atao any Tunisie ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika isatarika taranja volleyball. Torin'ny nandobahany ny anarana mga tompon-daka tamin'ny Maurice Faranteo dia isolo tena ny faritra fahafito aty Afrika amin'izany fifaninanana avolenta izany ny ekipan'ny GNVB avy eto Madagasikara. Ny volana janoary lasa teo moa nanomboka ny fanomanantena ny ekipan'ny gendarmerie pirenena rehefa avy niala sasatra kely nandritra ny fetin'ny olo sy ny farantaona. Ny amatotra izany fanomanantena sy fanazarantena izany ny volana febroary lasa teo. Amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny kiondalana farany ny fanomanana mihitsy ny ekipa raha nambarany Honoré Razafindratovo ampanazatra an'ity ekipan'ny GNVB ity. Tombony ho an'ity solotena malagasy ity ny fahaizana manafangaro, ny tanjak'ireo mpilalao zandriny sy ny traikefan'ireo zokiny efa tao amin'ny hatramin'izay. Raha virenana moa ny vokatra azon'ny GNVB nandritra ny andiany farany natao tany Egypta ny taona 12 sy 20 dia teo amin'ny larana 12 tamin'ny ekipa 420 nandray anjara ny nisy azy. Izany hoe fafito tamin'ny firenena 17. Marihana fa misy firenena manana solotena vitsivitsy amin'ity hetsika ity. Fanirina sy fanamby apetraky ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny gendarmerie pirenena moa nihiditra ao anatin'ny larana 10 voalohany atri Afrika amin'ity taopilalaovana 17 sy 20 ity. Rehefa hita manomboka tomombana ny lafin'ny teknika dia mbola azo lazaina ho sarotra kosa no ety manana ranambaran'ny kolonely Rakotomalala Hery filohan'ny GNVB. Ekipanao amin'ny gendarmerie araka izay anaran'izay ny GNVB dia miomana foana zany ny hatramin'izay ka hatramin'izao. Efa niomana izay nanomboka tany amin'ny janvier hatramin'ny zao tsika miresaka izao zany dia ny pitsopitsony hoe mbola mafizana zany any amin'ny hoe fifatohana ny concentration dia ny service ny réception ndretraretra zany fa ny io zany tena namafisina betsaka kokoa zany tamin'ity fanomanana ity. Mety hoe nantany zakinoty hoe mety manana sisisa tsy anjaranay ngamany hoe mamaly an'izay zakinona tsy ny anjaranay zany hoe miomana foana zany zay fa io efa hoe miaramila miady dia narapitso ary mandeha dia hoe zay vao vita izy hoe mandeha hoe miomana foana zany ianao fa ny vaovao zany zao hatramin'izao zany loha dia hoe miomana izay saina miomana izay dia miomana foana hatramin'izao. Fa tany Egypte tamin'ny taondasa fahafantarana an'ireo mpifanandrina afrikanina anareo. Ny mpifanandrina moa zany dia fafantatra foana hoe ny Egyptianina sy ny Tunisiana foana zany hoe ny ekipa calibre ngamba ny fahitako anazy. Ny misy an'ilay Grèce l'équipe militaire amin'ny Egypte zay tompon-daka farany teo ny Zamalek ny Al Ahly dia nao amin'ny anina moa zany misy ny Sfax au Tunisia ny Espérance en Tunisia dia ny Étoile du Sahel ny Algériana koa tsy latsa-danja amin'izay zany hoe magrebianina zany tena anisany hoe mafy be dia ny afrikanina mainty mafy eo zany famerena. Laza ny tena mifatsomora ny mitady mety manana amin'izany fandehanana any Tunisie ary ny vonina pirenena izany. Efa nisy ihany ny ezaka natao nefa mbola mangataka tolo-tanana avy amin'ny mpanohana ny GNVB ahafahana manatanteraka izany fanamboara.